Za ve omenao moto fotsiny raha ohatra ka tsy efa fantatrao elaela hoe mahay mitondra moto izy za io. Mivavaka zany fa tsisy valiny le izy. Rehefa misy zavatra ilaintsika na hoe misy zavatra mampofotra atsika zay vao tonga any amin'Andriamanitra atsika no mandeha mitotototo. Fifaliana no iarabanao ny tokantrano indray ao anatin'izao fandaharana université izao miaraka amin'ny Aina Randrianasolo sy Joël Rasamanana isika amin'ity androany ity iresaka lohahevitra manokana indray ny tanora sy ny vavaka. Zava-dehibe tokoa izay satria anisan'ny fanontaniana sy lohahevitra izay sarobaliana ho resantsika izay mahita anareo ifampizara mahakasika an'izany isika. Ny fanontaniana lehibe mety hipetraka dia le hoe zavatra afaka miaraka ve amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ny hoe ny fiainana mahatanora izay miaina fiainana misy vavaka. Androany anisan'ny fanandramana manokana izay tiako zaraina aminareo rehefa nandeha tamin'ny toerana anankiray misy sekoly anankiray zany anaovako fanofanana dia rehefa tonga tao amin'ilay sekoly dia nisy andiana tanora niaraka amiko ao anatin'izay fanofanana izay dia rehefa hoy izy hoe alohan'ny hanomboantsika amin'ilay zavatra atao dia andao aloha isika hivavaka dia niaraka nihenahena teo le ankizy rehetrarehetra hoe ahoana anao an'ity izy ve tsika dia hivavaka ohatrany hoe lasa tendancen'le tanora sa tendancen'le fiarahamonina ve hoe lasa isaky ny samedi, isaky ny sabotsy, isaky ny lahady zay vao ao an-tsaina ilay toe-tsaina maninona mivavaka. Ka eto zany mahatonga antsika mandinika an'izay dia noho izay toe-javatra izay hoe diniantsika manokana mihitsy hoe ny tanora sy ny vavaka. Inona azo ambara satria tonga eto isika ifampizara sy ifampidinika mahakasika an'izay. Miarabanao namana Gaël, miarabany any tokantrano any koa. Raha miresaka antsika ny tanora sy ny vavaka dia maromaro ny tanora ao amin'ny baiboly ao izay miresaka mahakasika ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny vavaka eo. Raha tsy resaka antsika fa tsy Daniel. Daniel zao ny hitantsika dia manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra izy, mivavaka akaiky an'Andriamanitra foana izy. Fa ny zavatra tsy fantatsika ary tsy dia mbola mentionena loatra ny hoe ohatry ny ahoana nahatongavany Daniel amin'ny toerana fifandraisana amin'Andriamanitra io. Taizy tamin'ny oviana Daniel no nanomboka mifandray tamin'Andriamanitra. Ny zavatra misy mantsy zao raha ohatra hoe andray an'izay Daniel izay isika. Andray zao antsika zao Daniel toko fahenina. Satria efa niresaka Daniel ihany ianao. Eo amin'ny Daniel toko fahenina dia andininy andininy raika ambin'ny folo dia zao ny zavatra misy. No ny fantatry Daniel fa efa voaisy sonia ny didy dia nakao an-tranony izy Daniel io ary ny varavarankely ny tranony ambony na nandrify an'i Jerosalema dia ny vo koa intelo isan'andro izy no nandohalika ka nivavaka sy ny saotra teo anatrehan'Andriamanitra satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Raha jerentsika zao ty vavaka izay nataon'i Daniel ity dia teo anatrehana problème Daniel. Ary le problème teto inge dia le hoe tsy mivavaka mihitsy, tsy azo atao ny mivavaka amin'Andriamanitra hafa ankoatra ny mpanjaka. Satria ny ao ambadik'izay dia misy loza. Zay zao le resantsika hoe Daniel zany teo amin'ny fiainan'ny Daniel mihitsy, tanora le resany eto dia nanana an'izay fiainam-bavaka izay. Ka eo indrindra ny namana Gaël, i Daniel rehefa tena zoina zany raha hoe mivavaka intelo izy isan'andro efa ao anatin'le situation vavaka amin'Andriamanitra izy intelo isan'andro efa fantany zany Andriamanitra, efa mifandray akaiky amin'Andriamanitra izy matoa efa navitan'io vavaka intelo isan'andro io. Raha ohatra zao tsika mandray matetika ny tanora satria tanora ny resakitsika eto mahita hoe mavesatra be zao zany hoe vavaka intelo isan'andro zany. Ho anahy manokana expérience personnelle ty tany alohaloha tany zao za matsapa hoe le fo maraina mivavaka iny rehefa tena mavesatra be dia izy eo indrindra tsika ny fifankazarantsika amin'Andriamanitra no mitarika atsika makany amin'ny toetra nananan'i Daniel io. Dia io indrindra nefa mila ianarantsika, mila fantatra zay mihitsy zany, mila fantatra hoe ohatry ny ahoana nataon'i Daniel tonga teo amin'io fifandraisana amin'Andriamanitra akaiky io na tonga anazy navita mivavaka intelo isan'andro zany hoe lasa ohatry ny hoe tsy andron'i Daniel zany zay ifandraisana amin'Andriamanitra fa te hifandray amin'Andriamanitra foana izy. Zay indrindra manko le mahatonga anareo eto satria isika zany te hamantatra an'le hoe inona le ao ambadika atongavana eo amin'izay na za na ny any tokantrano dia mangetaentana izay hoe ahoana ny nanana an'izay fiainam-bavaka za tanora te hiaina fiainana misy vavaka.
Zavatra tiako tsindrina makasy zay miarabahana manakaila aloha voalohany indrindra miarabahana koa ny any tokantrano rehetra manaraka an'izao fandarana izao hoe tanora sy mivavaka matetika izy ohatra hoe tsy dia zavatra miaraka loatra fa matoa zany Daniel navita an'izay hoe efa araka ilay toko tsy dia efa nivakianao teo izay moa dia hoe araka ny efa fanao no sisa zany hoe efa tena fiainany Daniel isan'andro nandritra ny taona maromaro mihitsy zany ny mivavaka zany hoe ohatrany hoe tsika zao manana namana dia efa mahazatra antsika be zao zany hoe raha vao misy zavatra mitrangana misy zavatra lalovana na tsara io na ratsy na mampalahelo na mahafinaritra dia ohatrany hoe mitady an'iny namany iny foana andeha hiresahana dia ohatr'izay koa ny Daniel teto hoe isaky ny zavatra rehetra mitranga eo aminazy zany dia mivavaka izy miresaka amin'Andriamanitra izy zany hoe tena namany akaiky mihitsy zany Andriamanitra tena olona efa raha hoe olona ho zany dia tena fankazatra akaiky be mihitsy zany Daniel sy Andriamanitra. Ohatrany tiako be izay fanazavana ny tena soa izay ilay hoe ianao rehefa misy zavatra mahazo anao dia satrinao hitantara. Ny Daniel zany maraina izy mitantara, atoandro izy zao indray nitranga tamin'ny maraina, hariva zao indray nitranga tamin'ny hariva. Eo manko tsika zany ilay mipetraka amin'ilay hoe ahoana zany ny ahatongavako eo amin'izay stade zay satria za tsy tonga eo amin'izay. Verina amin'izay manko ilay question. Dia eo indrindra tsika ny fifankazaranao amin'Andriamanitra tsy hoe akory tonga ho azy na hoe masimbasisana ianao dia lasa mifandray amin'Andriamanitra fa ny fifankazaranao zany hoe hatrany amin'ny mbola kely zany Daniel dia efa nianatra mifandray tamin'Andriamanitra io tahaka ny finamanana io araka ny teny namana teo raha hiteny zao hoe exemple akaiky indrindra zao raha handray ny fifandraisantsika sy Gaël raha tany amin'ny 2024 2022 za efa nahitany Gaël fa vao nahitany Gaël dia somary gagagaga iza koa ary ty olona ohatrany misy milay be ohatrany ahoana ity satria tsy fantako izy mbola tsy nafantatra ny Gaël tamin'izay fotoana izay fa rehefa tena mandeha ilay izy mifankahita tany amin'ny lasy avy tena andeha nanao lasy matetika dia mifankazatra dia mahay miresaka iny tsika dia rehefa miresaka dia fampizara dia eo amin'ilay fifampizarany eo amin'ilay fiainam-bavaka amin'izay zany ny fahazahoako azy ity zany expérience personnelle ny vavaka dia discussion fa tsy monologue na hoe ianao fotsiny no teny fa misy resaka ifandimbiasana zany eo zany hoe miteny ianao dia misy mamaly dia eo indrindra zany ny fianaran'ny Daniel anazy zany Daniel mifankazatra aloha zany dia niresaka aloha izy napiditra resaka tamin'Andriamanitra izy raha tany mbola kely zany napiditra resaka izy dia rehefa mandeha teny amin'izay izy dia mianatra mihaino an'Andriamanitra indray izy zavatra ohatr'izay zany le atao rehefa mivavaka zany hoe misy fifanakalozana ao misy resaka ataon'olon-droa zany ao raha hoe olona le resantsika zany fa ifanaovan'Andriamanitra sy ianao manokana le izy. Misy boky izay hoe boky vavaka soratana mpanoratra zay hoe Ellen White le izy izao ny fanambaranao anatin'ny boky io hoe ny vavaka na mefamaretitra izy mahakasika ny vavaka dia resaka ifanaovana amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Raha izay hoe sakaiza akaiky indrindra zay ataoko hoe miresaka foana zany nareo raha hoe sakaizanao akaiky indrindra zay dia zany hoe na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny situation manahoana naiza misy anao zany dia inoko fa raha manana sakaiza akaiky ianao dia tsy mifidy mihitsy ianao hoe eto amin'ity tsy hoe tsy afaka miresaka amin'ilay sakaiza ianao hoe ihany fa tena amin'izay rehetrarehetra ataonao na izay rehetrarehetra misy anao na aiza lehanao zany dia miresaka amin'io namanao akaiky io foana ianao dia ohatr'izay koa zany le fanandraman'ny Daniel hoe niresaka foana izy resaka tamin'Andriamanitra foana izy dia ankoatra ny Daniel koa ao amin'ny Baiboly koa misy vehivavy atao hoe Ana nandritra ny taona maro io Ana io mivavaka tamin'Andriamanitra nisy zavatra tena nangatahany tamin'Andriamanitra dia hatramin'ny olona izay manodidina anazy ary moa zany efa nanao anazy hoe lasa adala angambany io mivavaka izy dia mivavany fotsiny metiketsika fa tsisy teny avoaka nefa amin'izay fotoana zany dia henon'Andriamanitra nefa ny mivavaka nataony izy zany hoe tsika zany tsy voatery miteny tsy voatery mamoaka feo zany tsika rehefa mivavaka fa ny ao an-tsaintsika ao rehefa afaka miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny heritreritra koa zany tsika tahaka izay nataony Ana izay ary raha jerena sy nitoy izay tantara izay taty amin'ny farany novalian'Andriamanitra ny vavakiana miteny mihitsy Andriamanitra ary nohenoan'Andriamanitra ozy izy ny vavakiana dia zany mivavaka nataony Ana iny zany tao anatin'ny fotoana maro be tao anatin'ny taona lava be novalian'Andriamanitra izany hoe henon'Andriamanitra zany ireny vavaka ireny. Ohatrany somary manaitra kely anamantsy izay hoe ny vavakiana nangataka nandritra ny taona maro
Ny fantahina mipetraka nge dia le hoe inona moa mahatonga ny olona tsy mivavaka satria naninona mivavaka zany fa tsisy valiny le izy dia rehefa tsisy valiny le izy a dia lasa tsy mivavaka satria déçu noho izay antony izay eo indrindra namana gaela somary mampimoimoy izy ty satria Andriamanitra zany matetika ataontsika avana raha misy patsa rehefa zany hoe rehefa misy zavatra ilaina na hoe misy zavatra mamporotra atsika zay vao tonga any amin'Andriamanitra atsika no mandeha mitotototo eo indrindra manko mahatonga ana miteny an'izay le hoe satria misy mieritreritra zany ary za efa avy tanatin'izay hoe ny atao hoe mivavaka dia mangataka eo indrindra mihitsy le mahatonga an'izay le resakytsika le teniko tany aloha teo hoe ny vavaka de discussion fifandraisana zany hoe diso misy madiso ny olona zany ndraindray hoe mivavaka egal mangataka nefa le izy tsy zay fa ny fangatahana ary efa tafiditra ao anatin'le vavaka zany ny fangatahana zany ohatra hoe sujet anankiray de eo indrindra mahatonga ny tanora diso zany rehefa hoe andeha vavaka de egal angataka zay de eo amin'izay le hoe mangataka de tsy mivaly mangataka de tsy mivaly ka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary moa zara fa izy ianao mandeha vavaka ianao zara fa connecte io zany ohatrany hoe mampiditra crédit mampiditra forfait ianao de miresaka amin'Andriamanitra ka eo indrindra le tena somary manahirana zany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sadasada nefa anao te hangataka zavatra de tsy mivaly le izy de kivy ianao ave de hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka nefa tsy fantatra hoe ahoana le misy procédure le izy na finamanana misy eo mihitsy ny problème mantsy mila fantatsika aloha hoe ohatry ny ahoana ny fiarahana aminazy za zao ve ry Gaël raha atao exemple aminao le izy za ve omenao moto fotsiny raha ohatra ka tsy efa fantatrao elaela hoe mahay mitondra moto ve za io za ve manana permis de zay vao afaka omenao ana le moto io ary mety hoe fa raha olona tsy fantatrao za mindrana moto aminao tsy fo za iny angalatra ke tsy possible zany zay zany le izy mila mifankazatra aloha tsika de mila miconnecta de mila miresaka amin'Andriamanitra tsy tapaka de eo indrindra zany fangatana zany ataoko angamba ny fitahinany efa fahasoavana omen'Andriamanitra ho azy iny manaraka ho azy iny raha ohatra ka fantatsika tsara ny fiarahana amin'Andriamanitra eo amin'izay vavaka izay indrindra mihitsy koa hoe matetika mangataka foana nefa tsisy fangatahana reriny ihany afaka ataontsika anatin'ny vavaka misy koa fiterana fankalazana an'Andriamanitra fisaorana anazy tamin'izay rehetra nomeny matetika moa sika rehefa ohatra hoe mangataka zao de tsy mahazo de sady tsy misaotra ny tsy mangataka tsony nefa ny Andriamanitra manana planina manokana hitondrana fiainantsika hoe mety misy zavatra angatahanao fa tsy mahasoanao de tsy omeny anao iny na mety misy zavatra ozy hoe oka aloha andraso kely aloha de ao anatin'iny hoe andraso kely iny misy fanamboarana ataony ianao mety fisedrany io mety fitsapana mety hoe mbola tsy vonina am'le valim-bavaka angatahanao akory ianao zany tsy vonina mitondra le moto mety hoe tsy mbola mahay mitondra moto akory ve ianao i Joël de to de omenanao fotsiny am'izao le moto fa tsy maintsy misy étape le izy zany hatreto aloha zany raha jerevantsika zay zavatra ny fampiresahana zay de le ao anatin'le hoe fiainam-bavaka de zava-dehibe ao anatin'ny fiainam-bavaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra satria ny vavaka zany dia karazana fifandraisana izay ataonao amin'Andriamanitra de ohatrany hoe mpinamana anankiroa ihany izy io izay mifandray efatry ny ela rehefa manomboka mifandray tena akaiky ny olona anankiray ozy izy ny ry zareo teo de lasa mifanoratra mifandefa mesazy de rehefa mafana le fifankazarana zay vao tonga amin'ilay fangatahana zava-dehibe atao anatin'izay fandiniantsika izay fa andray ohatra zany hoe raha miresaka indray tsika ny hoe manao ahoana ny postura satria anisany mametraka polémika inona ny ilazana zany hoe anisany ady hevitra zany indraindray hoe inona le idéal so de le zaly mandoalika ve ny tena izy sa le zaly manao an'le feo hoe Andriamanitra satria reny zavatra reny zany manisany manitikitika ny saina hoe ohatrany ahoana le vavaka tena de raha mieritreritra zay zavatra teneny Gaël zay ndray de ohatrany hoe rehefa tsy mandoalika ary ve zany de tsy valian'Andriamanitra le vavaka na rehefa tsy manao an'izay feo zay rehefa de tsy tonga any amin'Andriamanitra le vavaka ataonao fa ny azoko ambara misy resaka posture io araka efa nyteneniko teo foana ihany moa zany hoe miainao anao foana Andriamanitra naiza misy anao
neza na fotoana ahoana fotoana ahoana zany hoe raha any anaty bus ianao zao tsy afaka ny andohalika ao anaty bus ianao hoe eo anao zany de andeha andohalika de hivavaka mety tsy afaka anao an'izay ianao nefany afaka miaino anao Andriamanitra zany hoe na mipetraka ara zany ianao de miaino anao Andriamanitra raha mandeha eny an-dalana koa ianao tsy afaka ny andohalika ianao re an-dalana fa na mandeha eny ianao zany mitsangana ianao zany raha mandeha miaino anao koa Andriamanitra misy an'izay ihany koa manko le ao amin'ny tantaran'ny Néhémia ohatrany mampatsiaro anazy zay teneniny soa zay le hoe rehefa teo anatrehany mpanjaka izy de nisy zavatra nahazo azy teo amin'le question izy de efa navita ny vavaka mba ahafahany mamaly an'ilay mpanjaka ka zava-dehibe zay ahafahantsika mamaly an'le hoe ay tsy le posture fa ilay fo no jeren'Andriamanitra fa inona nefa zany mahatonga antsika le hoe tokony satria teto zany zao Daniel zao nivavaka nandohalika izy io na Managael arakaraka ny situation toe-javatra zany no mametraka an'le izy hoe tokony andohalika tsika etotsika tokony ankohoka satria raha araky ny tena exemple moa zany de ianao mihitsy ny tena aleko exemple akaiky ianao zao président PCM fa ianao nefany namako ihany koa de ohatr'izay koa Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka fa Andriamanitra koa namako akaiky de eo indrindra za ve raha mahita anao raha any aminareo zao tsika raha any anaty lakoronareo de midôla basket de mifandondona tsika tsisy problème mihitsy fa sady miresaka fa rehefa tonga ary eo indrindra le mametraka olana za aloha tratran'ity zao tamitsika tany Diego ohatra hoe rehefa mahita anao de olo tia eo indrindra am'izay le izy tokony misy fifanajana rehefa misy protocole rana zany rehefa hoe any mason'ny olona de misy fifanajana apetraka foana apetraka amin'ny plasiny apetraka amin'ny plasiny foana zany de le mahatonga miteny situation zany no mitondra an'le izy le vavaka ao zany de Andriamanitra am'izay zany rehefa iresaka sérieux na ny mpinamana na ny ray aman-dreny sy zanaka arany rehefa misy zavatra nataonao kopy zay rehefa avy le ray aman-dreny miteny petralo anao fa iresaka tsika rehefa iresaka tsika zay soa zany zay zavatra tsara ve zany sa inona ndray ara ny raha tsy nataoko de eo indrindra resaka sérieux zay ny olombelona ary mametraka an'izay de zay indrindra rehefa iresaka sérieux amin'Andriamanitra zany ianao miresaka sujet ngeza i Daniel any am'le izy nandohalika io anaty situation délicat ngamba filaza anazy satria babo izy misy didi-pitsarana mivoaka tany ahoana kosa moa hoe za zao ve hoe hoatsipany andavaky ny liona de tsy resaka sérieux am'le olo tena hoe akaiky anahy indrindra aloha hoe ahoana tsara za mifandeha zany fa ohatrany tsy sérieux zany de eo indrindra miresaka sérieux amin'Andriamanitra zany Daniel am'ireny fotoana reny fa ny zavatra azo antoka ane de zao hoe tsy ho intelo isan'andro io foana Daniel no miresaka amin'Andriamanitra fa io zany ny situation sérieux iresany amin'Andriamanitra zany hoe iresany sujet anankiray tia novahana miaraka amin'Andriamanitra fa le long de ahoana moa zany ny fotoana rehetra amin'ny fotoana hafa zany izy de miresaka amin'Andriamanitra foana mivavaka azy amintsara de eo indrindra fa le intelo isan'andro any izy eotrany izy no manamboraka sy ny mitantara hoe zao le tery mena fa azonao le ty nambara hoe rehefa misy resaka sérieux ifanaovanao amin'Andriamanitra fa zao koa nefany le vavaka mandohalika misy heviny tia nambara ny ohatrany hoe tsika zany zao raha misy zavatra angatahantsika aminao de tena nandohalika mihitsy ny nangataka an'le izy zany hoe le fandohaliana io zany maneho mihitsy hoe ianao atao ihany ny ahitana vahaolana am'le zavatra anankiray ohatrany hoe fandohalen'ny Daniel zany de no anambara hoe ny fidy an'Andriamanitra izy teo am'le situation tao anatin'izay hoe mivoaka ny lalàna tsipany andavaky le isantany de Andriamanitra no nifidiana fanetretena maneho intention koa zany izy io amin'le raha zay situation zay hoe milefitra eo anatrehanao eto anatrehan'ity toe-javatra ity de ankoatr'izay ihany koa hoe maneho koa ianao fahavononana anompo an'Andriamanitra am'izay hoe fandohaliana zany hoe raha azoko tsara zany namana ena le izy maneho fatsoram-po rehetrarehetra zany sincérité rehetrarehetra zany hoe tena za fa tsisy solution fa tsy ato ake za hoe angataka raha aminao za de nefa efa fantako zao fa tsy anomenay iainany de aleoko mandohalika any aminao any tena aleoko tsorona aminao hoe tena ianao sisa zany tena
angatako an'le izy ireo sisa ny azahoako azy. ia eo anatrehan'izay tsika miresaka vavaka misy tantara ao amin'ny baiboly raha mijerytsika ny amin'ny Luka 1:12 ao anatin'ny Luka 1:12 io a dia zao ny situation nisy rehefa nivavaka Jesosy dia nahita nivavaka izay nataon'i Jesosy ny mpianatra dia niteny tamin'i Jesosy izy manao hoe mampianara anay hivavaka. Ny zavatra nisy nefa talohany io raha mijerytsika zany ao amin'ny Luka 1:10 dia ny mpianatra nge nirahany nisy mpianatra maromaro nirahana hoe mandeha any nareo dia makanesa amin'ny tokantrano ohatran'izao dia zay tsy mandray anareo ataovy an'izao dia niverina mpianatra avy tany sady faly miorakoraka nanaiky anay daholo ny devoly. Raha jerena amin'izay situation zay dia naninona mihitsy zany nivavaka izay nataon'le mpianatra nivaly ange le vavaka izay nataon'le mpianatra fa inona amin'izay nefa rehefa raha jerevantsika extérieurement zany izy dia ohatrany hoe inona koa moa ny tadiavina mihoatra an'izany satria le vavaka natao ary nivaly fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy dia nahita n'le vavaka Jesosy dia niteniny tamin'i Jesosy hoe mampianara anay hivavaka. Dia eo tsika zay vao mahita ny Luka 1:12 amin'ilay vavaka izay nampianaran'ny Tompo. Mety misy heviny manokana ve satria Jesosy mihitsy zany no nampianatra hivavaka araka an'izay Luka 1:12 zay. Zany raha tsika zao raha mijery an'le vavaka nampianaran'ny Tompo ao amin'ny Luka 1:12 ny teny voalohany ao anatin'io zay fantatsika hoe rainay izay any an-danitra. Misy dikany be le izy hoe manaiky ianao zany manaiky an'le fifandraisanao amin'le rain'ny olombelona rehetra. Io zany tsy ohatrany hoe ny dadako zao na hoe ny dadanao ny raintsika dadatsika fa hoe manaiky mihitsy ianao zany fa rainao koa le rain'ny olombelona rehetrarehetra. Manaiky ianao fa zanana mametraka ny toerany eo aminazy dia manaraka an'izay dia hoe ho amasinina ane ny anaranao. Misy dikany ngeza be le izy hoe manaiky ianao fa masony io Andriamanitra ray io masony io ray izay atononao io. Dia raha manohy foantsika dia mitoy hoe ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao zany hoe tena fanirianao lalina mihitsy zany hoe zany fanjakan'Andriamanitra zany ho tonga eto ambonin'ny tany hoe ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao tsy ny sitrapoko zany no atao hoe raha misy zavatra tiako atao dia sy tokony zao io fa tena hoe manaiky ianao zany hoe ny sitraponao ane Andriamanitra no atao dia tsy dia ety antany izy ohatran'le fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra any an-danitra. Point clé be mantsy zay satria eo amin'izay le hoe fiainam-bavaka Jesosy zay ohatra ho antsika ny zavatra misy nefany andray ohatra zany satria tsika eto miresaka dia le hoe itsika zany tsy dia mahita teny matetika eo amin'ny baiboly ohatra hoe rehefa manao nisy narary teo amin'i Jesosy dia hoe ary Jesosy nivavaka dia sitrana inona nefa le cas misy amintsika zany raha ohatra hoe andray an'le tsika eo anatrehan'ny problème eo anatrehany ihany dia hoe tokony hivavaka eo anatrehan'izay fa ny fiainam-bavaka Jesosy nefa tsy izay ary izay le mahatonga le hoe ohatrany ahoana le fiainam-bavaka Jesosy izay le hoe ny mpianatra raha nangetaheta hoe mampianarana hivavaka. Io indrindra ny namana Gaël misy an'io vavaka nampianaran'ny Tompo io. Izy io zany fanehoan'i Jesosy hoe io zany vavaka nampianaran'i Jesosy efa le présenté eo fa ny tena hevin'izy io koa zany tena marina tsy mitovy zany ny mentor sy ny disciple tena tsy mitovy mihitsy zay zany hoe zavatra fantatry ny mentor efa misandrahaka be dia ny disciple zany matetika diso tsy hoe diso moa zany fa misy malatsaka kely kokoa. Dia raha oharina amin'ity le tenenao teo zany hoe ahoana ny fiainam-bavaka Jesosy par rapport amin'ny mpianatra io mitovy an'le hoe Jesosy zany efa manana signe réserve zany hoe signe misy signe anankiray efa mipetraka zany hoe efa feno foana efa chargé foana zany hoe manana power bank zay ngamba ny atao ny azahoan'ny tanora anazy efa manana power bank Jesosy zay vao mampiasa le téléphone ny anankiray zany hoe le ataony zany misy chargé aloha izy eo le secret adin'ny mpianatra
ary eo indrindra matetika zany madisidiso atsika andeha faly fotsiny atsika tonga de de andeo akademia andehanao asa fitoriana fa tsy fantatsika hoe fely ve itsika alony andeha de io mihitsy le fiainam-bavaky Jesosy zany nefa mila ianaratsika hoe ahoana ny ataon'i Jesosy vao maraina ny andro Charge. alohan'i Jesosy hiasa nandeha nitokana izy nivavaka nandeha ny charge izy aloha fa raha lany any tena andalana eny ianao zao raha ohatra ka ody any Moramanga ka lany gasoaly lery ambany tsena sahirana ianao tena hoe sahirana ianao mety tonga any Moramanga mety afaka manafatra aty ianao fa elaela ianao vao tonga any mba tsy hataran'le rendez-vous-nao any zany mila misarge aloha ianao de zay vao mandeha fa matetika tsika efa 20% mbola etsy any andao ihany de eo indrindra le fifandraisana amin'Andriamanitra zany mila misy moment zany iarahana amin'Andriamanitra manokana isargenao an'le fifandraisanao aminazy isargenao an'le heriny rehetrarehetra ahafahanao mampiasa ianao ny avy eo mampiasa fotsiny mampiasa ianao zany de tonga indray manao ohatrany de misarge ohatran'izay ianao io zany tahaka ny teknôlôjia ihany io ia kasany anareo am'izay valiteny zay fa rehefa mihaino an'izay fanazavana zay de ohatran'ny mahita sary zany ao anatin'izay vavaka zay satria tiako ampaherezana anao le izy hoe aika hoe zany ny tena marina raha ohatran'ny tian'i Jesosy ty zany zao ny amin'ny maraina izy de tena misaligné am'ilay onden'Andriamanitra mihitsy raha resika ohatran'ny hoe fréquence zany ity lay firaisana amin'Andriamanitra ty de amin'ny maraina izy misaligné am'zany raha ndray ohatra zany hoe ny valim-bavaka zany efa mipetraka atao anatin'ilay fréquence hoe 106.4 ohatra zany zay izay ahitanao ny radio Oasis de mahazo rehefa misaligné am'le 106.4 ianao de mahazo foana fa raha ianao aty amin'ny 98.2 na ohatra zany de lasa mikasoka le izy satria lavitra n'ilay le 106.4 ka zava-dehibe zany ao anatin'ilay hoe raha le an Jesosy ty zany jerena hoe isa maraina izy de tonga de misaligné am'ilay onden'Andriamanitra mba hahatonga anazy tonga de mandritra ny tontolo andro de efa manenao foana le fa tsy hoe izy zany hoe anatin'ny efa dony eo am'le toejavatra zay vao hoe ahodina am'izay le aiza le fréquence le fréquence de lasa mandra-pahitana n'ilay le fréquence de lasa sahirana ao anatin'izay io indrindra mantsy ny tiako tsindrina kely eo am'izay anao rehefa mitady an'le andradra mantsy ianao io ny afarany ianao anota satria lasa forcenao fotsiny am'izay sisa le zavatra fa tsy mandeha araky ny tendrin'Andriamanitra trony ianao satria le fifandraisanao mihitsy no sadasada de eo indrindra ny ilaina an'lay hoe mila mifandray étroitement ono moa zany mila mifandray akaiky amin'Andriamanitra zany ianao mba ahafahanareo pototra bouton de efa mba araka Andriamanitra mampatsiaro ny anoka zay le hoe mila zay niarana andeha tamin'Andriamanitra 300 taona zany hoe niresaka tamin'Andriamanitra foana izy zany tao anatin'izay 300 taona zay zava-dehibe fampitakosina mihitsy fampitakosina anie zany ianao ka zany tena sambatra be satria tena io zany ny Andriamanitra de eo izy de miara-mandeha any amin'ity androany ity dia ty ampahery anao izahay hoe azonao atao ny anana fanandramana manokana miaraka amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka na de tanora aza ny tena koa na de ny tanora azy ianao de tena azonao atao ny manana an'izay fanandramana manokana izay ety am-pamarana anary inona ny afatra izay tianareo zaraina ho an'ireo izay manaraka antsika amin'izao fotoana izao ny afatra moa zany ho antsika izay mijery ny tokantrano any ny tiana petraka de zao hoe ny fanontaniana mipetraka de raisinao izy Andriamanitra akaiky anao ve izy sa justa fahafantarana fotsiny aiza ho aiza ny fahafantaranao an'Andriamanitra ary aiza ny fifandraisanao amin'Andriamanitra am'izao fotoana izao zay zany ny fanontaniana tsara apetraka ary tsara ho dininy tsirairay avy any tokantrano any sy ho antsika zay manatrika io de rehefa fantatrao zay placen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zay de tadio hoe miaino anao foana izy naiza misy anao ninona ataonao de miaino anao Andriamanitra mivavaha am'izay rehetra ataonao amin'ny fotoana rehetra mivavaha miaino anao izy de ao anatin'le vavaka tsy to de mangataka ohatra le vavaka nampianaran'ny tompo teo apetrao alohany hoe Andriamanitra rain'olona rehetrarehetra no ivavahanao
de apetraka anao fahamasinan'Andriamanitra aty afambanimbany eto anao zay fa hoe omeo anay io ny anasa azao anay azo mangataka ny ny androany any ny angatahany fa tsy ny rapitso omeo anay io ny anina ho anay rapitso fa omeo anay ny anina ho anay androany zay sahaza anao atovy foana zany Andriamanitra io namanao akaiky afaka iresahanao afaka hitantaranao zay rehetra manjoano naiza misy anao isaoran'izy ireny amin'izay fifampisarana izay isaorany ihany koa ianao nanaraka hatramin'ny farany izao fandaharana izao fantahina mipetraka dia hoe manao ahoana ny fiainam-bavako manao ahoana ny fiainam-bavakao apetraka ho iza moa Andriamanitra ataonao sakaizanao ve izy ataonao namanao ve izy ataonao olo-pantatrao ve izy ataonao mpiray vodi-rindrina aminao ve izy sa ataonao olay tena akaiky anao indrindra dia ilay maminao ny rariko amin'ity androany ity dia anao fanandamany moa ny tokantranony mba ampitombo an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay fa ny sakaizatiana dia ampitomboana foana ny fifampiresahana aminazy mba hitombony fifankafantarana dia mitombo ny fifankazarana dia be dia be ny zavatra azo tsoahana ao anatin'izay ka mampahery anao any tokantranony amin'ilay toko sy andininy ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:17 manao hoe mivavah ka aza mitsahatra ka mba ho fiainako mba ho fiainanao izany mivavaka eo ambany fitarihan'i Jesosy sy ny fanahy masina izany azadino fa amin'ny herin'ny toy izao dia mbola manaraka ny fandaharana universe indray isika ao anatin'ny fanohizana ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra fa mba fomaranana dia andeha isika hivavaka ao an'izany hafatra izany. Andriamanitra raina izay ny an-danitro mankasitraka fiainanao izahay ny amin'ity fotoana ity izay nampianaranao anay indray fa ny fiainana ao amin'ny vavaka dia azo tanterahana tsara na dia tanora aza izahay. Andriamanitra hifonanay ny fotoananay tamin'ny lasa izay mety nanaovany antsirambina an'izany satria mety efa diso fanantenana izahay mety tsy nametraka anao ho namana tsy nametraka anao ho sakaiza fa nametraka anao tamin'ny toerana hafa hifonanay izany ankehitriny ny fanoratena izay ao am-pony tsirairay avy dia hiasao izany Andriamanitra ka avadio mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanay ka mba ho sakaizan'Andriamanitra izahay tsirairay avy. Izany vavaka tonoko sankataka ny anaran'i Jesosy. Amen.